Mitondra hery andro faha-efatra sady isika miteny ity tsy alo amin'ny salamy faraika amin'ny sivifolo hatrany isika satria tena ahitantsika tenin'Andriamanitra mampahery tokoa ao anatin'izany salamy izany ary tena mitondra hery atsika. Ety am-piandohana dia maniry aho mba hifantoka ianao anatin'izao afatra sarobidy izao ary maniry aho mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainanao sy ny ankonanao ny tenin'Andriamanitra sy ny lesona izay voaraintsika. Andao hivavaka isika. Jesosy malalo ankehitriny izay dia miaraka eto indray hiaino ny teninao Andriamanitra ka sy fonay tsiraray avy omeo anay ny fifantohana feno ao anatin'izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andro faha-efatra sady isika salamy fa 1:20 andininy fa 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy fa izy handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra halehanao. Izy Andriamanitra handidy ny anjeliny ny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra halehanao. Mampahery izany tenin'Andriamanitra izany. Mampahery izany teny fikasan'Andriamanitra izany le rahalahy sy anabavy malala. Handidy ny anjeliny ny amiko Andriamanitra, handidy ny anjeliny aminao Andriamanitra mba hiaro anao ao anatin'izao toe-java misy izao eny amin'izay rehetra lehantsika naiza lehantsika dia hiaro atsika izy, omba atsika izy. Iran'Andriamanitra ny anjely mba hiambina tsara ny fiainana sy ny tombontsoa an'ireo izay matoky azy. Iran'Andriamanitra ny anjely mba hiaraka amiko sy aminao rehefa matoky an'Andriamanitra isika, rehefa miantso an'Andriamanitra isika dia irany mihitsy io anjely io hiaro atsika tsiraray avy amin'ny loza maro samihafa. Marian'ireo anjely ireo manokana ny mpino izay mikatsaka mandrakariva ny toetra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Soratan'ireo anjely ireo isika izay mikatsaka mandrakariva ny hitoetra eo amin'ny fiatrehan'Andriamanitra, amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rahalahy bavy malala, tena zava-dehibe izany teny fikasan'Andriamanitra izany. Zava-dehibe izany hoe miaraka amin'Andriamanitra izany. Zava-dehibe izany hoe matahotra an'Andriamanitra izany eo ambany fanatrehan'Andriamanitra izany satria Andriamanitra mihitsy no handidy ny anjeliny mba ho amiko sy ho aminao rehefa mikatsaka isika ny hitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rahalahy sy anabavy malala, ka dia rovan'ny anjely isika, ny vatantsika, ny saintsika, ny fanahintsika, ny fiainantsika rehefa mino sy mahatoky an'Andriamanitra isika. Fantatr'Andriamanitra hoe mila azy isika rehefa miantso azy. Fantatr'Andriamanitra hoe mitady azy isika. Ka izany fahafantaran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitadiavantsika sy fiantsoantsika azy zany no mahatonga azy hiaro atsika, haniraka ny anjeliny ho amiko sy aminao. Ny lalantsika rehetra ihany koa dia arovany ireo anjely ireo izay lalan-kalehantsika ary tsy misy fetrany izany raha mbola mandeha, tsy misy fetrany izany fiarovan'ny anjely izany raha mbola mandeha eo ambanin'ny aloko ny tsitohatrany isika. Rehefa mandeha ambanin'ny aloko ny tsitoha isika, rahalahy sy anabavy malala, mandeha ambanin'ny aloko ny tsitoha ianao, rahalahy sy anabavy malala, zoko malala, zandry malala, dia tsy misy fetra ny fiarovan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny anjeliny. Rahalahy sy anabavy, mampahery sy mampijoro atsika ihany koa ny anjely, ireo anjely ireo, ny anjelyntsika, mpiambina atsika amin'ny fotoan-tsarotra rehetra izay lalovantsika. Ninona fotoan-tsarotra lalovantsika dia mampijoro antsika ny anjely ary mampahery antsika ihany koa ny anjely.
koa azakivy, aoka hialoko eo ambany aloko ny tsitoa, tadiavo Andriamanitra, ka tsao Andriamanitra, ary mangatamy Jesosy Kristy fa zay mangataka ozy dia omena, ary omeny antsika hiaro antsika ny anjely. Lasana bavy malala, manohana antsika ihany koa ny anjely. Raha miatrika ny fahavalo isika, maro ny fahavalo manodidina antsika, dia izay alefa ny devoly, miasa amin'ny fomba rehetra ny devoly. Ary amin'ny Mateo 7:20, ny 10:10, dia zao mivaky ny teny: mitandrema, fandrao, manao tsinotsinona na dia iray azy amin'ireny madinika ireny ianareo. Fa lazaiko aminareo, ny anjeliny any an-danitra mahita mandrakariva ny tavan'ny raiko izay any an-danitra. Ny anjelin'i Jehovah dia miaro antsika. Raha misy manao tsinotsinona isika, dia eo Andriamanitra aniraka ny anjeliny anampy antsika any koa. Mampahery izany tenin'Andriamanitra izany, ary mila fikirana izany tenin'Andriamanitra izany. Andao no fanandramana ry namako, hiaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika iray manontolo, hitady an'Andriamanitra amin'ny fiainantsika iray manontolo, ary hikatsaka an'Andriamanitra, hanao lohalaharana an'Andriamanitra, satria izany no hatanteraka ny teny fikasany ho ay sy ho anao. Ampahery anao anie izany teny izany, ary hitondra soa mahafaly eo amin'ny fiainanao. Andao isika hivavaka. Andriamanitra rainay, raha eo mamelany elokay tsiraray avy, ny amin'ny mety fahotanay, ka aoka ho azonay antoka fa ho vita fihavanana aminao izay. Misaotra noho ny teninao izay mampahery anay, mampijoro anay, ary teny izay ahatonga anay hieritreritra sy hanao zavatra araka ny sitraponao. Andriamanitra, vonona izay atoky anao mandrakariva, hitady anao mandrakariva, satria ao aminao rery ihany misy ny famonjena. Mitahiny any an-tokantrano tsiraray avy Andriamanitra, momba ny mpanaraka izao fandaharana izao tsiraray avy ianao. Ianao ny hanafy heriny tsiraray avy, ary aza velany tsiraray avy raha tsy ho ao aminao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anona sy angatana mivavaka. Amen.